Zanaka laonko miisa roa tapitrisa sy enina no novolena tao anatin'ny 3 andro tamin'ny velara-tany 500 hektara tamin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny alaonko teto Madagasikara. Andro natokana nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny alaonko ny 9 Jolay. Nankalaza izany ny teto Madagasikara ka nitanterahana tao Mahajanga commune Bonamary, distrika Mahajanga faharoa ny 9 Jolay ny fankalazana ofisialy ity andro iraisam-pirenena ho an'ny alaonko ity, izay nitarihin'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra Andriamatoa Alexandre Georget. Zanaka alaonko miisa 2 tapitrisa no novolena tamin'ny velara-tany mirefy 200 hektara tamin'io andro io, ary olona miisa 2 no nandray anjara tamin'ity fambolena-kazo ity. Nanatanteraka fambolena zanaka alaonko miisa 9 ihany koa ny tany Diego, faritra Diana, izay nitarihin'ny taleparitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra Diray Diana. Ankoatra ireo, nanatanteraka fambolena midadasika ihany koa ny tao Befotaka, distrika Morombe, faritra Tsimondrefana. Zanaka alaonko miisa 2 tapitrisa no novolena tamin'ny velarantany 200 hektara tao amin'ny valan-javaboary arovana Mangokiotry. Nanamafy ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra nandritra ny valandresaka nataony fa ny fahavonona ny tsirairay no miantoka ny famerenana amin'ny Madagasikara ho nosy maitso indray. Tiana porofona amin'izao tontolo izao fa finiavana politika ny tsy nambolena hatramin'izay. Rehefa misy mifanomezan-tanana, fiara-miasa amin'ny vahoaka, manam-pahefana amin'ny olom-boafidy dia tokony tsy sakana amin'ny famerenantsika Madagasikara ho nosy maitso. Vina napetraky ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra amin'ity taona 2024 ity ny amboly azo amin'ny velara-tany 7 tapitrisa hektara, 520 sy 3 alina hektara ankehitriny no efa voavoly. Anisan'ny azo mora ambolena ny alaonko ary manana anjara asa lehibe hiaro ny tontolo iainana. Raha ohatra antsika zany raha le efa natao hatramin'izay eo amin'ny 5 taona eo zany izy manomboka mamoaka volony. Fa io zany mambolitsika androany afaka 2 volana io manomboka mitsiry ny raviny. Rehefa avy eo afaka 2 taona 2 taona efa mihoatra ny alavan'ny olona anankiray zany ny avon'le isa dikan'izay efa miverina ala. Manomboka eo zany izy dia efa misitraka an'ilay ataontsika hoe efa afaka misahana an'ilay anjara asany amin'ny resaka tahiry ny hazan-dranomasina. Tsara marina fa azo atao foana ny mamboly alaonko mandritry ny taona. Tsy misy intsony ankehitriny ny fandeferana amin'ny fanapahana hazo araka ny politika amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra. Olona miisa 4 no indray nampidirina am-ponja tamin'ny volana Jolay rehefa tratra nanapaka alaonko Ambodiomby tao amin'ny faritra Boeny. Manoloana izany, manomboka mahatsapa ny vokatry ny fisian'ny alaonko ny vondron'olona eny an-toerana. Asa zany ohatra hoe miroborobo le asa velitenanay zany anatin'ny rano ao zany. Orana zany hoe tena hoe ohatran'ny niova mihitsy zany le orana taty aminay zany. Tsy ohatran'ny tamin'ny 2 taona lasa. Fa tamin'ny lasa dia tamin'ny 2000 lasa zany maro be zany orana tena fa nisy fiovany be zany le fiovany toetr'andro zany. Tsara patsahivina fa manampy amin'ny fiarovan'ny tontolo iainana ny alaonko izay mifoka ny entona karbona izay manimba ny sosona ozona ary mampisy fiantraikany amin'ny lafiny ekonomika noho izy mamelona ny arenan-dranomasina maro toy ny drakaka sy ny makamba.